ao anamarina. Ny vahoaka matiny kere kanefa ny mpitondra anao fety. 7 tapitrisa no isan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Raha ny antotanisa azy farany momba ny isan'ireo mponina eto amintsika. Adidy sy andraikitry ny mpitondra ny manatsara ny fiainan'ireo vahoaka malagasy 7 tapitrisa ireo. Tsy afaka miala amin'izany izy ireo satria izany no antom-pisihany sy nametrahana azy ireo hitazona io andraikitra io ary antsona azy ireo hoe mpitondra firenena. Ny fanontaniana mipetraka arak'izany dia ny hoe tena mahavoakarakara araky ny tokony izy ve ny mpitondra ankehitriny raha tena mijery ny fiainam-bahoaka. Mbola azo lazaina hoe mitondra firenena no azo anambarana an'ireto mpitondra ambarantsika ankehitriny fa mpitondrantsika reto. Raha ny zava-misy mantsy dia tao any amin'ny tsy mivonto mihitsy no manaintaina. Ny zava-dehibe aloha dia mahatsapa ihany ary tonga saina ny mpitondra ankehitriny fa tsy misy ny fampandrosoana raha tsy misy ny lalana. Io anefa no nentina nanonganana any Filomarika Ravalomanana teo amin'ny fitantanana ity firenena ity ka nilazana izy ireo ny hoe lalana nga azo hoanina. Mahatsapa tsara izy ireo ankehitriny zany fa azo hoanina ihany kay ny lalana any ka na lalana pave aza tokana ny ingafy lohampirenena. Izay eo ihany fa ny tena olana dia ny tsy fahaizan'izy ireo mitondra firenena. Izao zavatra iaina firenentsika izao sy isika vahoaka malagasy izao no farafahaizany Rajoelina mitondra firenena. Izao no fitondrana ny omanany tao anatin'ny 5 taona araky ny nolazainy ireny. Aza manantena ankoatra izao intsony na mbola anonofo Dobay sy fampanofisana afa sy vaovao amin'ny taona 17 izany intsony. Fa vao mainka iletika lavitra aloha izao ity firenena ity amin'izay fotoana izay raha mbola izao fitondrana izao no mitohy. Ny omana tao anatin'ny 5 taona izy tamin'ny taona 2024 fa 5 migisitra manitra indrindra ny firenentsika ankehitriny ary efa farany fa niakatra eo amin'ny laharana 5. Inona izany izao ilay tena azo lazaina hoe vaindohan-draharaha amin'izao fitondrana mijoro ankehitriny izao. Ny tazana dia takomany ao anatin'ny serasera ny tsy fahombiazany. Manome fanomezana izao sy izao taorian'ny aintrano tariana tary nidinay fotony tatsy sy toy izao hatrany. Ny tena mahonena dia ilay fanaovana politika mirefarefa amin'ny tany. Mandokandoka indray ireo mpiray loko milaza hoe afa mihitsy ity minisitra ity fa tena midinay fotony mbola mavitrika tsara tanora mipitipitika toy izao mihitsy no ilaina. Bogosy manja saingy ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tsotra na tafavoaka ilay firenena tao anatin'ny fahantrana ve? Tsy nitarainy mpitondra bogosy na tsara taray no hitondra fampandrosoana firenena fa nitraikefan'ireo mpitondra afaka manavitra ny firenena ao andavaka. Hatrany amin'ny teteza mita no efa nandraindraina io fomba fijery io saingy fahafiry amin'ny mahantra indrindra maneran-tany no misy ny firenena malagasy ankehitriny. Ny jiro sy ny rano eny ny angovo izay tokony oloaram-piariny ny mponina rehetra tsy tomombana hatramin'izao. Ny taona 7 no nanana tahirim-bola farany ny orinasa Jirama nanomboka teteza mita no banky robotra tsy tafarina intsony mandrakity androany. Amahany zao anao an'izao saingy resaka fotsiny no betsaka fa resultat zéro. Mialentika anaty fotaka ny fiainam-bahoaka mitombo ny patory an-dalana miaenjana ny tevana manatsaraka ny vahoaka sy ny mpitondra. Ohatra kaiky ity manao serasera mafy ny mpitondra ankehitriny fa anao be midina any amin'ny faritra mananjariny amin'izao farany herinandro izao arentireny fa misy ny fotodrafitrasa lazaina fa manara-penitra ho tokanany sy vahojerena fanombohana manomboka amin'io andro io. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe mbola ao tsara ve ireto mpitondra ireto e? Tena fitokanana fotodrafitrasa sy fety be ve no lara-pahamehana sy asa maika ho an'ny vahoaka ao mananjary amin'izao fotoana izao? Ny mpitondra izany anao fety be kanefa ny mponinany azy izao maty ny kere sy ny tsy fampitsakafa. Izany no ilazana hoe tena ikarakara ireo malagasy 7 tapitrisa ireo ve ity fitondrana Rajoelina ity samy manao izay mahadiavolana ny sainy fotsiny. Ity mantsy no zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana izao.
fa diranovana tanteraka efa mihinana ny tsy fihinana ny akamaroan'ny mponina any amin'ny faritry vatovaviana ankehitriny mamelo mafy ny kere toy izany izao ny ao amin'ny komuna Antsenavolo fa distrika ny Mananjary vodivy ovitra ngingiza ofika ireo sisa no ataon'ny mponina sakafo ao ireo mifindramonina ao ihany koa anefa ireo efa namony ainy androany zao aho na eny vaovao ola aby any namorona zazaroy maty andalana zazaroy maty andalana ao simosimo kelikeliky ny mbala mainty ao ifindramonina megna ty zavatra mampalahelo zay zavatra zay ifindra ty nefa ay ty efa maty efa sahirana me mitombo zany effectif an'le olona ipetraka ty ao zao ato efa lany vodivia simosimo ao efa olona agny zany mitoa vodivia aty amin'ny faritra misy aty efa lany de raha lany ny vodivia io de sy fantatra koa ny raha avany e zavatra sara fantatra no mpanjaka io zany aminay aty de sy de fomba nazy io loatra mikarama mamegna ohatrany vahoaka aminay aty zany mpanjaka mikarama zany nefa noho ny basy ray de ikarama mba irovana sengalatra saingy eo le kolosaina efa mahazatra iaignana zany indrindra no ahafahanareo midimiditra lalina aisony tagnana ny fiaignanay mpanjaka fa sy mikarama zay kanefa mpanjaka tsy maintsy irery araka mbola azy zany rehefa hiasa miasa vahoaka miandrandra vahaolana maharitra avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana isatsokajiny araka zany ireto mponina ireto misy any ho izy ireo ny fanampiana vonjomaika avy amin'ireo tompona ndraikitra isatsokajiny ireo saingy tsy ireo tena sahirana no misitraka izany matetika zala magnano enquête eto sur terrain sur tablette fosiny fa sy midescenty any amin'ny olona tena marefa any ka zay ny olona manamanan-karena amantagnana zay ny olona manamanan-draha fantatra no mahazo nefa io nefa sy marefa nenay zany tena farany marefa vahaolana tiana engatana zany satria raha managna olana zany de mba managna etaeta amina vahaolana mba tokony isy mo zany asa mba ivadika vola mba maharitry ivolamenany any hoanany any kanefa sy maharitry fa la mba misy asa imo mba magnano lalana entelokotany mba maharitraritra kokoa zay aby zany nenay tianay mba vahaolana maharitry ny masombolona ny hoanina aza sisy ny ambolena ve de hoisy amafisina koa zay resaka masombolo zay na mamboly miazana isan-taona noho ny haintany sisy dikany de vao maika hoe sisy ambolena de ity mandravatao zany ny terena ety be zavatra hita fa sy nahita raha ohatrany ty ka noho zany tompoko de mangataka mila fagnampiana amin'ny fanjakana aram-baratongany izay no zava-misy ainan'ireo mponina ao amin'ny toerana izay anaovany filoam-pirenena fety itokanana fotodrafitrasa izay arahina mpikambany gouvernemanta maro any an-toerana amin'ny faran'herinandro izao io tsy fa mahana ny olany kereny mponina no alehany fa hitokana fotodrafitrasa hono avahany olan'ireo tanytsasahiran'ireo ve zany izany no ilazana foana fa any amin'ny tsy mivonto no manaintaina am'izao fitondram-panjakana raha joelona izao zavatra hafa no marary ny vahoaka zavatra hafa no ataony mety misy amin'ny malagasy pirahitandrazana tokoa no ametra-panontaniana hoe maninona moa ny olona any no lasibatry ny kere am'izao fotoana izao ny antony dia tsotra ny olalovany rivodoza indronsy sy ny faritra iny isan'izany ny rivodoza batsiray vokany potika ny famboleny olona tototry ny antsanga sy ny fasika ny tanimbary any ka tsy mamokatra na afaka aza ny fasika dia tsy manana masomboly itsony ny boninany nisy vola ho fanampiana azony rajoely mba ho fanana renana ireo voka-dratsy momba io tany Washington ny fa 5 ny volana aprily taona 2024 saingy nanjavony sy tsy hitany nandehana ny vola vokany io mijaly ny kere io ny vahoaka any amin'iny faritra iny manomboka ho ikongo ka hatrany mananjary io ny any atsimo dia io hodiny fanina io rehefa avy nampanantenainy izao rehetra izao kanefa tsy tanteraka tena hoe volana eny an-danitra sisa no tsy eny nampanantenainy rajoelona io fa omeny anazavany ny fiainan'ny malagasy saingy aiza no misy ny fiainanisa tokantrano izao mizestery fa hoe nasiana hôpitaly manara-penitra EPP manara-penitra lycée kato izay ihany koa ny CEG kianjaraina roa isam-paritra angamba raha misy dia misy ary fantaniana mbola mipetraka hatramin'izao dia ny hoe
efa tomombana ara-potodravitr''olona sy fitaovana ihany ko ve izy ireny sa mbola misy ilay mety irotana toy ilay nolazaina fa manara-penitra tao anatin'ny tetezamita eny fa tahaka ilaitra nolazaina fa manara-penitra tao mena be kanefa tsy mbola nampiasaina akory de rotana efa tsy mitete-ntsony ve ireo epepe na cg zay lazaina fa manara-penitra ireo mila mitandrina ry malagasy hoy ny filomarikaravalmanana fa ratsy izany vo mainka olozanoho izao no iainana ao anatin'ny 5 taona manaraka indray izy ireo no anao fety be kanefa ny vahoaka ity matiny kereny akamarony fa ahoana mariny ahoana mariny